Miarabantsika hatrany tompo klasy sy tompoko avy manjoy ity fandarina zany malaza ity. Mafy sofiny ary mihevitenao fatratra sy matanjaka ilay fitondram-panjakana ka tsy manao ny ezaka ho amin'ny tena fitodiana amin'izay hoe fiainam-bahoaka izay, fa mbola variana amin'ny hoerahoera sy ny rendrarendra sy ny dedaka hitetezana amin'ny faritany. Mbola variana mametraka amin'ny paikady-pifidianana mba hiverenana eo amin'ny fitantanana firenena indray amin'ny 3 na 4 Efa saika amin'ny teny daholo ireo vondrona politika, fikambanana sivily na ny mpanara-maso eo amin'ny setra iraisam-pirenena ary izao indray dia mifandimby miteny ny tontolon'ny fiangonana eto Madagasikara. Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia niteny ny FFKM rehefa nanao fihaonana tany Ambatondrazaka tany ka nahazo ny raharaha-pirenena sy nandinika ihany koa ny fiainana anatin'izany FFKM zany. Tsy vitan'izay ny teny ihany koa ny teo anivon'ny fikambanana JSTCP ary ny teny ny teo anivon'ireo fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Raha kapoka ny zavatra ambaran'izy ireo dia samy manara-maso ny fiainan'ny firenena ary samy milaza ny fahantrana lalina, ny fahalovana, ny kolikoly, ny fijalian'ny vahoaka malagasy any amin'ny setra rehetra izay misy azy na ambanivohitra na an-tanàn-dehibe. Tsy mahagaga raha teo zany satria ny ataon'ny fitondram-panjakana no tahafin'ny vahoaka ary ny vahoaka dia saika manara-drenirano fotsiny ankehitriny ny amin'ny hoe izao indray ny zava-misy, izao indray ny adika ny fitondram-panjakana ho amin'ny fitantanana ny firenena. Ilay fitondram-panjakana moa dia variana mitantana ny firenena amin'ny alalan'ny Facebook ka tsy manana repère intsony, tsy manana programa matotra intsony ary tsy miainga amina hevitra fototra tena voatsinjara araka ny fandaharam-potoana sy ny tetikasa samihafa na hoe programme araka ireo programa sy projet samihafa, fa de zay zava-misy ao anatin'ny Facebook ny azy ary mba hanidina sy mba ahafahana manetsana fotsiny ihany ireo hevitra voizin'ny vahoaka amin'ny tambajotra sosialy ilay miteraka buzz zany. Manetsana ireny sy mitarika vahaolona ireny ao anatin'ny ray andro na 2 andro mahafinaritra ilay fitondram-panjakana. Tsy verenantsika ny zavatra efa nataony tao anatin'izany, fa raha tsy zavatra ikianina ao anatin'ny Facebook na zavatra hitondrana fanamarihana anatin'ny Facebook na hitondran'ny olona fitsikerana maivaivay dia iny no handraisan'ny fitondram-panjakana ny laminasa na ny programa samihafa izay iasany ao anatin'ny taona izany. Ohatran'izany sisa ka tsy magaga isika raha very asina ny asin'ny tena fitantanana firenena fitondrana ary zany atao hoe fahefana izany. Satria ny an'ny fanjakana dia heveriny fa ny tambajotra sosialy ny Facebook no heveriny fa fahefana izany ka amin'ny alalan'ny zava-misy voasoratra na voateny na voaresaka ao no handraisan'ny fanapahan-kevitra. Hany ka tsy gaga tsika raha miamikorotana ny fiainana ara-tsosialy vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ary hany ka tsy mahagaga raha ohatra ka misy manao zinona sy tsinitsinina andray aman-dreny izany. Vakivava manoloana izany mihitsiny ny teo anivon'ny FFKM ny amin'ny tokony hametrahana tsara ny amin'izay fitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka izay. Ary efa nisy fotoana ny teniny amin'ny hoe ajanony aloha ireo zavatra tsy miteraka tombotsoa fa fandaniam-bola izay makany amina rendrarendra sy fisesehoana samihafa. De mbola nitsoro ny teo anivony JSTCP izany fanambarana izany. Rehefa niresaka izy ireo tamin'ny 12 ka hatramin'ny 15 ny volana Novambra teo izay nanao fihaonana teny Antamena. Ny JSTCP izay niresaka voalohany ny sora-pahaterahana. JSTCP izay niresaka ny fananantany, ny harena-kibon'ny tany sy ny vokatra an-dranomasina ary ny tsy fandriam-pahalemana. Vokatra zany hoy izy ireo dia mihena ny risipon''ny olona hamokatra ary miharatsy ny kalitaon'ny vokatra no ny anton-javatra samihafa izay niresahany tery ambony resantsika teo. Vokatra zany ihany koa ny JSTCP dia tsy mahatoky ny tompona andraikitra intsony ny vahoaka. Ary rava ny fihavanana samy mandeha samy mitady no misy amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Maro ny sekoly mikatona any ambanivohitra, ny toeram-pitsaboana izany hoe ny CSB tsy ahitana mpitsabo sy fanafody, tsy ampy sakafo ary maty mosary ny olona ka mora andairan'ny aretina. Betsaka ny kamoty tsy fidiny ary mitombo ireo mitsompinenana.
labarany justice pe any fa simba ny toe-tsain'ny olona very fanambola velona ny vahoaka malagasy ary tsy voatandro intsony ny sotoavina mahamalagasy sarotra ny fanatanterahana ny asakabeny ho an'ny rehetra. Zava-misy eto daholo zany no mipotsipotsirony justice pe tamin'ny fianona zay nitanterahan'izy ireo. Tena moka fehikevitra ity justice pe ity mba hametrahany manam-pahefana isany ambaratongany amin'izay fandraisana ndraikitra entitra zay hamerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fampiarana ny lalàna am-pahamarinana sy aradrarina. Afatra goavam-be izany. Koatran'izay dia nambaran'ity fikambanana justice pe ity ihany koa ny iangaviana ny mpanao politika rehetra na iza mba samy ihany eo ny tena fitiava-tanindrazana fa tsy hitady tombontsy manokana na arena na seza na voninahitra. Azadino ny justice pe fa ny politika tena izy dia ny fanasoavam-bahoaka tsy hakanavaka ihany koa ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny fampiarana ny fahamarinana. Afatra zany, goavam-be zany ary tsapan'ny fitondram-panjakana ve ny lanjan'izany. Na izany na tsy zany dia nanentana vahoaka ho zava-dehibe amin'ny aina sy hosarotiny amin'ny fiarovana ny rariny ny marina ary nitsiny ary ny firaisan-kina ny teo anivon'ny justice pe. Izy ireo zay niresahantsika izay fa nametraka ihany koa ao anatin'izay hadevitra zay ny resahana izay ihany koa ny teo anivon'ny fivondronam-ben'ny eveka. Ny fivondronam-ben'ny eveka izay nanao fionana ary nanatanteraka izany tamin'ny alahady 7 volana novambra teo. Hatrany hatrany ity fionam-be zay ataon'ireo lohandoha mpisolona eo anivon'ny fiangonana katolika ity dia mametraka tsara ny handraikitry ny tsiraray eo zany ray aman-drenym-piangonana amin'ny mpiandro ny ondry azy ireo, eo ny vahoaka fa eo ihany koa ny mpitondra fanjakana ary mitodika makany an'ireo mpanao politika samihafa. Fa raha eo anivon'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny indrindra mahakasika ny vahoaka dia nambaran'izy ireo fa mitady ho vilian-tsahoana ny fihavanana. Very ny asiny ray aman-dreny, ny herisetra sy ny fisolokiana no lasa hery manentana ny tanora. Anatin'izany hoy ny fivondronam-ben'ny eveka ny tranga rehetra zany no nolazany papa fa adidy sy andraikitry ny eglizy ny miaina voalohany ny sotoavina sy ny fahendrena amin'ny alalany fiarana amin'ny vahoaka amin'ny sehatra sosialy. Ny fivondronam-ben'ny eveka ihany koa no manamafy tsara amin'ny fanambarana zay nataon'izy ireo fa ho an'ny mpitondra isan'ambaratongany dia hoe enoy ny maharary ny vahoaka dia ny finosiny ao anaty fonoteny mazava tsara ny sosialy sy ny ekônomika. Mazava zany ny amin'ireo rehetra zay manao hevitra na ny FFKM na ny justice pe na ny fivondronam-ben'ny eveka fa misy zava-doza eto amin'ny firenena eto ny sosialim-bahoaka ny tontolo ara-toe-karena zay tsy voafehan'ny fitondram-panjakana intsony ny mitantana azy. Nao mafisin'izy ireo zany fa hoe aza manararaotra ny fahantrahan'izy ireo. Iza moa ny izy ireo tenenin'ny fivondronam-ben'ny eveka zany dia ny vahoaka malagasy izay mitodika any mitondra fanjakana izany afatra zany. Tondratsika an'izany adevitra rehetra zany ny mahazava-dehibe ny amin'ny hoe tsy maintsy mametraka ny 4F zay nambaran'ny FFKM. Ary hoy ny FFKM ny amin'ny hoe tohizana ny ezaka zay fatao amin'ny fampihavanana. Ny 4F manko dia misy an'le hoe fibebahana fekekelika sy ny endrika zavatra marobe izay tokony hitory amin'izay resaka firaisan-kina sy ny fifankatiavana izany. Matoa mbola misy ray aman-dreny miteny eto dia miverina foana ny fomba fitenenana malagasy ny amin'ny hoe tany misy olobe tsy miady zaza. Hatraiza nefa no fandraisan'ny fanjakana ny mahazava-dehibe ny hevitra voakan'ny olobe eto Madagasikara. Na fa ny fanjakana aloha na tiana na sy tiana dia mamono sofina ary miny tsy manisy asiny ny sotoavina sy ny hafatry ny ray aman-dreny. Ny fanjakana dia mihevitra fa ny ataony ihany ny mety kanefa efa ambarany rehetra ary efa vandravandra fanambarany etsero ary zao indray tsy vita ny société civile sy ny vondrona politika no miteny. Tsy vita ny vahoaka miantso azo lava, miantso vonjy etsero fa efa miteny hatramin'ny ray aman-dreny mpiangonana hoe mafy tena tsirarina mijalo ny vahoaka malagasy.
mbola fihetsiketsehana samihafa no hita taratra amin'le fitondram-panjakana. Fandaniam-bola amin'ny fitondrana kopikole etsero, fandaniam-bola amina fitokanan-javatra kely zay heverina fa asa andavanandro ny fitondram-panjakana kanefa tia nanaovana propagande politika sahady. Fandaniam-bola amin'ny fivoahana any ivelany zay tsy hita akory ny mitera-boka-tsoa fa fitondrana ireo delegasiona akamakama mba hahita ranomasina ary handoavana vola be tsy toko tsy foroana ny andamin'ny tean'izy ireo. Fandaniam-bola amina fionana etsero zay mitafiditra amina hetsika politika de ireo kongresipalitra tanterahany antoko miaradia amin'ny fitondrana. Fandaniam-bola zay tsy hitanao makaiza am'ireo asa zay tsy miteraka fivaingainana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ny vahoaka malagasy fa vola miantona fotsiny zany amina zavatra zay tsy mbola lara-pahamehana akory. Zany zava-misy eto Madagasikara. Tsapany rehetra ve zany ary voarainy rehetra ve ny afatra makadiry avy amina ray aman-dreny lehibe indrindra ny mpiandro tahaka ny lehibe am-piangonana tahaka izao. De manaraka hatrany isika ary manara-maso tsy tapaka ny zava-misy eto amin'ny firenena mba ho faniotra ho an'ny ho avy ary mba hametraka ny amina hoe soa fa mbola misy ray aman-dreny, soa fa mbola misy fikambanana zay miainga avy amina finoana samihafa miteny eto Madagasikara anitsiny dia raha mbola toka miaino ny fitondram-panjakana ka manaiky ahitsy. Ary ho an'ny mpanao politika sasany ihany koa de mandray izay tandrefo izay satria ny mpanao politika araka ny fanambarana zay nambarany justice EP de tokony hikendry mandrakariva zay mahasoa ny vahoaka ao anatin'ny firenena. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.